antsika rehetra izay raisy lahatra ny fampianarana eosoa dia ireto ary ny lahara telefôna izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany eosoa Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Ery fitiavany fahamasinana atsy tonga any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy zay tsy masina e. Tu
voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars fety be anyaosa tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayaba sy Yaoshua izay torina mba satorina Yaoshua zady aha Elia Yaoshua no deraina tsaloatra mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro rehefa midera ny Yaoshua dia tena fifaliana be afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina rafitrany amin'ny lanitry Ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketika ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaoshua Ambohitrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao Yayaba sy Yaoshua kotongava daholo raha iara fety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e asanga sayana kuweratani Yaoshua no tena lamancha mapety be tsy misy ohatry zany mafifaliana Katmarsa tafaverina ilay anarany Yaoshua tafaverina ilay fampianarana miavina tsy hita ela be ankehitriny efa tonga io izy asangatra ianakoeratany Yaoshua no tena andriamanitra mapety be tsy misy ohatry zany fifaliana Katmarsa efetany dety ambony tany emomba fidianao revansa fafety be fetany androany Katmarsa nilay datenava fafetany datanay sy zotonay ivonay izy ireo tsy omenany ava faverina amlomy azay
dia voninahitra ny anarana izy ka hoe zanaka ten'Andriamanitra Zegny rô mba sesy miaraka amin'ny Ahosoa tahiny Ahosoa zany k'Andriamanitra jiaby
amintsika ambassadeur le Oshwazia dia Elia izum turun fam dengarom tunangara ne Oshwa sengi matongana mi fala rofazo na zon famunzenga Jaratika malagas fotonga ketu amzika ambassadora le Oshwazia dia Elia izum turun fam dengarom turnelara le Oshwa sengi matongana mi fala rofazo na zon famunzenga Karo Sara ya Oshwana Sare Sare Sara ya Oshwana Aku conoces malaro Sara ya Oshwana Izimangala fautangaro Sara ya Oshwana Izim tunjangan dan changaro Sara ya Oshwana Sare Sare Sara ya Oshwana Aku conoces malaro Sara ya Oshwana Anggaran de mancha tenga marga sad mangalang fautanga Mar sa fete ne Oshwa mangasa na reze utonga Sila bahano na gas na vazaha mangasa na reze utonga Lusi Madagascar ron vanya ngara ne Oshwa Anggaran de mancha tenga marga sad mangalang fautanga Mar sa fete ne Oshwa mangasa na reze utonga Sila bahano na gas na vazaha mangasa na reze utonga Hey Karo Sara ya Oshwana Sare Sare Sara ya Oshwana Aku conoces malaro Sara ya Oshwana Izimangala fautangaro Sara ya Oshwana Izim tunjangan dan changaro Sara ya Oshwana Sare Sare Sara ya Oshwana Aku conoces malaro Sara ya Oshwana Afa minga ro miaraka amina Oshwa io Velo faniag Aravona tsy ampitratra Zay miaraka amina Oshwa io Izy fa nizaka Inty aho Ganao ambatibatika ay Magnataony Hey
tsy mahalala rô izy magnala ny fahotana rô izy mitondra any an-dranitrany rô tsare tsare atoroko anao zay tsy mahalala rô ny voninahitro tsy homeko ny hafa Quatre mars, fête bien Yaoshua. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Yaoshua. izay torina ambasadorina Yaoshua Zadia Elia Yaoshua no dirana tsalofa mamiara ny tsinjaka kaza miafafa rô rehefa midera Yaoshua dia tena fifaliana be Afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina Nafitrany amin'ny lanitra ny lanitra Nifaevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketika ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaoshua Ambohitrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao Yayava sy Yaoshua. Kutungava dahola raha iara fety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana Yaoshua dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeur-ny Yaoshua Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98 Telma 034 75 936 00 034 75 936 00 RTL 033 46 852 11 033 46 852 11 Orange 032 79 145 42 032 79 145 42 Te mirary soanao are ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. FM Iry fitiavana fahamasinana. Faindro itindray nianarany Yaoshua nafeny nafatsy natorotoro no indro lasa vato fehizoro nianarany Yaoshua ine
misy anarana anakiray nafeny nafaindro itindray ny anarany aosoa nafeny nafatsina torotoro no indro lasa vato fehizoro ny anarany aosoa ine tsy misy takonakatsy ho hite tsy misy miafinakatsy ho aseho ny anaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ilay anarana hoe aosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katomarsa tsy misy takonakatsy ho hite tsy misy miafinakatsy ho aseho ny anaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ilay anarana hoe aosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katomarsa anarana mitondra famonjena nanavotrany hafa firenena ny anarany aosoa nafeny nafatsina sehoseho izay no lavinire fariseho ny anarany aosoa ine anarana mitondra famonjena nanavotrany hafa firenena ny anarany aosoa nafeny nafatsina sehoseho izay no lavinire fariseho ny anarany aosoa ine tsy misy takonakatsy ho hite tsy misy miafinakatsy ho aseho ny anaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ilay anarana hoe aosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katomarsa tsy misy takonakatsy ho hite tsy misy miafinakatsy ho aseho ny anaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ilay anarana hoe aosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katomarsa vetiveny aosoa katomarsa miara mankalaza eo 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 katomarsa fetiny aosoa zatina mele daty katomarsa zahay mankalaza tsy ho adino mandra maty tsy misy takonakatsy ho hite tsy misy miafinakatsy ho aseho ny anaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ilay anarana hoe aosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katomarsa tsy misy takonakatsy ho hite tsy misy miafinakatsy ho aseho ny anaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ilay anarana hoe aosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katomarsa io le fety be ny aosoa io le fety be io le fety be io le fety be ny aosoa
aza soliny eviparanany tata sy mama aoka ialany itsipinona fisalasalan sokizy zany aza miany epavoton zay vo ifon orivaoka mahaiza mitsoky itino lalandanitra idiranany amin'ny aosoa tata sy mama aoka ialany itsipinona fisalasalan sokizy zany aza miany epavoton zay vo ifon orivaoka mahaiza mitsoky itino lalandanitra idiranany amin'ny aosoa fanakavinsy zay tonga manatrike ialona ratsy miavonavonao ye atombotra ny any ny fotoanako manapety aza variny aza soli eviparanany fanakavinsy zay tonga manatrike ialona ratsy miavonavonao ye atombotra ny any ny fotoanako manapety aza variny aza soli eviparanany tata sy mama aoka ialany itsipinona fisalasalan sokizy zany aza miany epavoton zay vo ifon orivaoka mahaiza mitsoky itino lalandanitra idiranany amin'ny aosoa tata sy mama aoka ialany itsipinona fisalasalan sokizy zany aza miany epavoton zay vo ifon orivaoka mahaiza mitsoky itino lalandanitra idiranany amin'ny aosoa
ohatra tsisy nyahiay fefagniaoasoazao ka tsy misy marombakay fireo mamela-pandrika anopotika fireo manao ratsy agno levona fefagniaoasoazao ka tsy misy makasikay rahosoano velonao manaty kwao fa izy no manjaka ntsaiky sampokwao zapinanizanizinso zatakali fiainana mandany zany fa yaosoaya yaosoaya yaosoay zezian namaena toandro ariva na mignalina ny fiainako rehetra rovany ahosoa fa namitady nangory ny satana devony de laviko toheriko tsekeko mihitsy zany tsy manana fahafana fa namitady nangory ny satana devony de laviko toheriko tsekeko mihitsy zany tsy manana fahafana fa natontolo andro nahalina tontolo ny fiainako rehetra rovanao daholo fa natontolo andro nahalina tontolo ny fiainako rehetra rovanao daholo namaena toandro ariva na mignalina ny fiainako rehetra rovany ahosoa fa namitady nangory ny satana devony de laviko toheriko tsekeko mihitsy zany tsy manana fahafana fa namitady nangory ny satana devony de laviko toheriko tsekeko mihitsy zany tsy manana fahafana ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e
tahiny ahosoany zanak'andriamanitra jiaby Sambajarotsika malagasy fa tonga keto amintsika ambassadorany Aoshoazy Adia Elia izy mitorony famonjegna rô mitorony agnarany Aoshoa zegny mahatonga anay mifaly rô fa azonay zao ny famonjegna sambajarotsika malagasy fa tonga keto amintsika ambassadorany Aoshoazy Adia Elia izy mitorony famonjegna rô mitorony agnarany Aoshoa zegny mahatonga anay mifaly rô fa azonay zao ny famonjegna Karo Tsare tsare Atulko no ze smalala ro izy magnala ny fahotana ro izy mitondragna andany tragna ro Tsare Atulko no ze smalala ro Agnaran'Andriamanitra tegna marina sady magnala ny fahotagna Tato maro safetiny Aoshoa magnasa anareo zay ho tonga Zegna vahana nagasina vazaha magnasa anareo zay ho tonga Nosy Madagasikara rô ny voany agnarany Aoshoa Agnaran'Andriamanitra tegna marina sady magnala ny fahotagna Tato maro safetiny Aoshoa magnasa anareo zay ho tonga Zegna vahana nagasina vazaha magnasa anareo zay ho tonga Karo Tsare Atulko no ze smalala ro izy magnala ny fahotagna ro izy mitondragna andany tragna ro Tsare Atulko no ze smalala ro Afamigna rô miaraka amina Aoshoa io e feno afaliagna
vona tsy ampitratra zay ny miaraka amin'ny ahosoa io izy fa nizaka inty aho ianao ambatibatikay magnataony Fia malaki ang offer man ngangay. Tunget am nushe, letonasan paminani weni nushan nilalanin malakashi rogo fide. Golu of Tefania usha, tamin setilisa, nisha sanoya.
Iava, Yaosoa TV, ery, fitiavana, fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao, fanahinao. Ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana Yaosoa dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeur-ny Yaosoa Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Vovô mafaly tonga ty rehefa monjenanao tsy mpanoty tsony tsy mpanotany miaraka aminy kandao ianao rahoane teny mbola mivony lanitrako manatra teniko maiza miaina le fampianarany Yaosoa. Tia volana ho lavy kilalao mbola hoe tena leon'ny safidy filibana sy ny reny to tsy hitany tsapa lefa namangetaheta mitadika maniry ko ny lalam-pamindeny favarina ny lalao nanjeny andro lavo nakamamy ty tontolo feno fitaka sy fotaka to tsy hitany tsapa fampianarany Yaosoa hoe afa noho ny hafa sady ambony noho ny ambony afa noho ny hafa sady ambony noho ny ambony fampianarany Yaosoa. Vovô mafaly tonga ty rehefa monjenanao tsy mpanoty tsony tsy mpanotany miaraka aminy kandao ianao rahoane teny mbola mivony lanitrako manatra teniko maiza miaina le fampianarany Yaosoa. Nenanetsy ananapiry batin'io saintsainy reo mpanota firifiry mitomany miady lahatra ho fafalin'Andriamanitra rangopoy manamarika fa tsiditra ao an-danitra oro Madagasikara ianao le voalazy nampara tamin'izany nosy andry ny lalany ro malagasy namako iriko tonga saina le mangetaheta-ndakana maizina potro mazava. Miantso anao Yaosoa, miantso anao miverena ianao aminy miantso anao Yaosoa, miantso anao miverena ianao tapakevy tany androany fa irosany amin'ny dinga nary satsy manatahotra anao betsaka any aminga nafafika eo daolona ny laingana ny fitaka nahitany Yaosoa zana hoana no tsy bitaka velesiko fi de manaka fanany de soratako ny narako de manako andinainy tena vonina sasa fa tsy misangisangy toko tsapany Yaosoa androany lay fitiavako azy mietana falina ka velao za hitomany netaneta mpandresena ka velao alohany androany mba fantatro veny antony lay vavao mafaly hoe nahitany Yaosoa zana hoana no tsy faly fa fanahy mitady vonjy ka ahoana monao velako irosy savinavina renao ny tamin'ny toeraka naorana mitrao nalavitra ny liany tsy maintsy mahita ambasadorany Yaosoa alohany androany. Vovô mafaly tonga ty rehefa monjenanao tsy
tsy mpanoty tsony tsy mpanotany miaraka aminy ka ndao ianao raha hoane teny mbola mivony lanitrako manetreteniko maiza mieny le fampianarany osoa mamafaly tonga ty rehefa monjenanao tsy mpanoty tsony tsy mpanotany miaraka aminy ka ndao ianao raha hoane teny mbola mivony lanitrako manetreteniko maiza mieny le fampianarany osoa ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be anao soa tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famonjeny Yayava sy Yaoshua izay torina ambasadorina Yaoshua zady aha Elia Yaoshua no deraina tsalova mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro famidera ny Yaoshua de tena fifaliana ny tena koavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony aza manota intsony izay no afantaranao any Yaoshua la tena maro ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaoshua izay nitoriana ambasadorina Yaoshua ziady a Elia ireriany ny faefatra volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao Yayava sy Yaoshua kotongava dahola raha iara fety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino Yaoshua Andriamanitra Samuelson Edouard Andriamanitra Abraham kafaverina fatsitana Andriamanitra Isaac panjakany panjaka Andriamanitra Jacob mandraky izay tsy ova Andriamanitra ambassador Samuelson Edouard izy no nilaza izy rery no nanambara sambatra voalohany tindosy Madagasika fampianarany Yaoshua famonjeno anao sy hoay Yaoshua malala no de raiko mandraky izahay rakosatreo ny ranomaso tsy misy tsonyakaso Yaoshua tafatsangana ny devoly tsy misy miangana rera
mitra Yaoshua le tena mal Any andanitra nofonen Anizana nonua karana Oe hoanila ny fataten Zay tsy mila renao Fa efa novontsena Yaoshua nanao sorona Amonjena ny olona Andao isika iara-dal Navelohan izay mialangalana Fambasadoro e fananorola Rapitretreo ny ranomaso Tsy misy tsonyakaso Yaoshua tafatsangana Ny devoly tsy misy miangana Rerakeo ny palakina Anareo ny fitsalina Fanana ay fifalina Ao amin'ny Yaoshua Mandamandra mahery Yaoshua irery Lalana makandetery Mandraky izay tsy very Hoetiny any andanitra Manaova batisa de sava Manompo de mivava Fa tena mariny Yaoshua Zay tsy ty de tafidory Ambasador tsy nanorovoana Fa nahina walosoroana Aza faly maniratsika Sindroviny fa nahinao Sovo viravira Zay vovonjy mihirahira Lalanay vokarakara Rapitretreo ny ranomaso Tsy misy tsonyakaso Yaoshua tafatsangana Ny devoly tsy misy miangana Rerakeo ny palakina Anareo ny fitsalina Fanana ay fifalina Ao amin'ny Yaoshua Rapitretreo ny ranomaso Tsy misy tsonyakaso Yaoshua tafatsangana Ny devoly tsy misy miangana Rerakeo ny palakina Anareo ny fitsalina Fanana ay fifalina Ao amin'ny Yaoshua
miaramidera levuninaisewaze miaramifale ati masandwane miaramidera levuninaisewanyawosuwaye eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana Tana volamena ruiva tanako Jerusalema vaovao zaye Lafa zaho mialeto Anolo tanako Iva tanako Aiza daholo nasirana babe Jerusalema vaovao nimanjatsika mandayanay manany olo masiny avao rota filitrao fifalia bevata biby romiambena ayany volamena tiao mamirapira tsy tiao sambo fiara babana io mandayanay manany olo masiny avao rota filitrao fifalia bevata biby romiambena ayany volamena tiao pira tsy tiao lany tsiny lany tsoro ivatanana hay lany tsiny lany tsoro iakarana hay lany tsiny lany tsoro irolovana hay lany tsiny lany tsoro ivatanana hay tana volamena ro ivantanako Jerusalema vaovao zaye lafa zaho Itena kwanya woshwa hamironi lani che Shofate uwange Yetuza kamine Shofate uwange Yetapya chachane Fatilingi kusha shiki ya viane Itena kwanya woshwa hamironi lani che Shofate uwange Yetapya chachane Shofate uwange Yetuza kamine lani tsini lani tsuru ivatanana hai lani tsini lani tsuru iakarana hai lani tsini lani tsuru iruluvana
Bizuru, yo, bizuru, yo, bizuru. Atau farale. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Aosoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famonjena Yayava sy Aosoa. izay torina ambasadorina Aosoa zady aha Elia. Yaosoa dia raina tsalotra mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro. Rehefa midera ny Aosoa dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aosoa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aosoa ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aosoa izay nitoriana ambasadorina Aosoa Ziady Elia Ireriany. Ny fahefatry ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be ny fanjakany Aosoa Ambohitrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Aosoa. Kutungava daholo raha iara-pety amin'ny fahefatry ny volana martsa ho avy zao. Azadino
Ery, fitiavana, fahamasinana, ilay radio tsy manam-paharoa, tsy manam-paharoa, tsy manam-paharoa. Iava Yahosoa TV, ery, fitiavana, fahamasinana. Ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana Yahosoa dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeur-ny Yahosoa Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra.
atahory aosoade mahery izy any amonjy anao raha tonga amin'ny andro farany any e izy any amonjy anao raha tonga amin'ny andro farany any e
estamos salvados. Te agradezco mucho, amigos, sus palabras.